mana isan'andro fandaharana tolotry ny fikambanan'ny mpiara-mamaky ny baiboly eto Madagasikara. Rahabanao amin'ny anaran'ny Tompo ary ho aminao mandrakariva eny ny fahasoavany. Falindray miona aminao, hihaino ny tenin'Andriamanitra isika ary hanovo fahalalana vaovaondray mba hiainantsika ho voninahitra ilay miantso atsika ho amin'ny famonjena. Ny Samoela 2:2 andininy voalohany ka hatramin'ny andininy 7:10 no anjarantsika indray anio. Alohany amakitsika izany ady mbola hiara-mivavaka isika. Ampifaliana indray raha eo no anoloranay, no dera sy ny laza ny aja sy ny voninahitra ary ny fisaorana eram-po, eran-tsaina, eram-panahy noho ny famondram-ponao aminay. Nahatraranay izao fotoana izao afaka hiaraka mihaino ny teninao indray izahay. Mangataka ny fanahinao ary zahay Tompo, hanazava aminay indray ny teninao. Ary dia misaotranao zahay satria fantatray fa manatrika anay tsirairay avy ianao amin'izay toerana misy anay, satria mahita koa ny etaetanay hianatra ny teninao ary hankatoy izany. Amin'ny anaran'i Jesosy Tomponay no anaovanay izany vavaka izany. Amen. Samoela 2:2 andininy voalohany ka hatramin'ny andininy 7:10. Vakintsika amin'ny anaran'ny Tompo izany. Ary rehefa afaka izany, Davida dia nanontany tamin'i Jehovah hoe, hiakatra ho any amin'ny tanànany Joda anankiray va aho? Dia hoy Jehovah taminy, miakara. Ary hoy Davida, any aninona no hiakarako? Dia hoy izy, any Hebron. Dia niakatra nankany Davida mba amin'ny vadiny roa dia Ahinoama Jezreelita sy Abigaila, lay ny vinadiny Nabala Karmelita. Ary ny olona izay tao amin'ny Davida mba amin'ny ankohonan'ireo dia samy nentiny niakatra koa, ka nonona tao amin'ny tanàna momba any Hebron izy ireo. Ary dia avy ny lehilahy amin'ny Joda ka nanositra ny Davida tao mba ho mpanjaka amin'ny taranaka Joda. Ary nisy nanambara tamin'i Davida hoe, ny olona ny Jabesy Gileada no nandevina ny Saoly. Ary Davida dia naniraka olona akany amponina any Jabesy Gileada hanao aminy hoe, ho tahiany Jehovah ny ianareo, no nisoa nataonareo tamin'ny Saoly mpitomponareo tamin'ny nandevenanareo azy. Koa aneo famindra-posy fahamarinana aminareo ne Jehovah, sady izaho koa efa manao zao soa izao aminareo noho ny nanaovanareo zany zavatra zany. Ary ankehitriny aoka paherezina ny tananareo, ary aoka hatanjaka ianareo, fa maty Saoly tomponareo, ary izaho no nosora ny firenen'ny Joda ho mpanjakany. Fa Abnera, zanaky Nera, komandiny miaramila ny Saoly, efa naka nisy Boseta zanaka rahiny Saoly, ka nitondra azy naka ny Mahanaima, dia nampanjaka azy tamin'ny Gileada sy ny Asorita sy Jezirela sy ny Efraima sy ny Benjamina ary ny Israely rehetra. Ary 40 taona naveloma nisy Boseta zanaky Saoly fony izy vao nanjaka tamin'ny Israely, ary 2 taona ny nanjakany. Fa ny firenen'ny Joda nomba ny Davida, ary ny andro nanjakan'ny Davida tao Hebrona tamin'ny taranaky Joda dia 7 taona sy 9 mbolana. Ary Abnera zanaky Nera sy ny mpanompo nisy Boseta zanaky Saoly dia niala tao Mahanaima ka nakany Gibeona. Ary Joaba zanaky Jeroia sy ny mpanompony Davida nivoaka ka niaona tamin'ireo teo amoron'ny Kamory tao Gibeona. Ary samy mipetraka teo amin'ny lafin'ny Kamory avy izy. Ary hoy Abnera tamin'i Joaba, masiny ianao, aoka hitsangana ny zatovana kolalao eto anatrehantsika. Ary hoy Joaba, aoka ary izy hitsangana. Dia nisy nitsangana kanita, dia 12 lahy tamin'ny Benjamina, izay anisy Boseta zanaky Saoly, ary 12 lahy koa tamin'ny mpanompony Davida. Ary izy rehetra samy ny fanavika ny fampiazon-doha, ka ny fandevo ny tehezana tamin'ny sambatra. Dia niarany karapoka, koa izany no nanaovana izy ny fitoerana ao Gibeona izany hoe Helikata Hazorima. Ary mafy ny ady tamin'izany andro zany,
ary dia resy teo anoloan'ny mpanompony Davida, Abnera sy ny lehilahy amin'Israely. Ray masino manamasinana eo amin'ny fahamarinana fa ny teninao ny fahamarinana. Toetra anankiray izay tena tsara lay tahaka ry havana dia izao hoe mpanjaka ny dinika tamin'i Jehovah mandrakariva Davida. Mpandinika tamin'i Jehovah Davida. Efa hitantsika tany aloha fa efa nosorana Davida mpanjaka, na dia mbola tsy nandray fanjakana azy izy, ary efa fantany fa voaositra ao mpanjaka izy, fantany zany eo amin'ny tenany fa efa nandray ny ositra ao mpanjaka izy, saingy mbola teo Saoly. Ka raha mbola teo Saoly dia tsy nanangana izany fahefanana nanany zany izy, fa niandry ny fotoanan'Andriamanitra. Eto maty Saoly, izy efa nahatsiaro tena hoe efa voaositra aho, izany hoe efa ao anatiny zany ny mahampanjaka azy. Zao anefa rehefa afaka izany, maty tanteraka zany Saoly. Tsy misy mpanjaka tsony zany io satria izy efa nosorana any amin'ny Samoela voalohany 2:2-2:12 no hitantsika izany. De izao tsy avetrana izy de nitsangana hoe zany zao ny mpanjaka ka de ataoko zay tiako. Fa inona nataony? Hoy ny voalaza hoe rehefa afaka izany David dia nanontany tamin'i Jehovah hoe hiakatra ho any amin'ny tanànan'ny Joda anankiray va aho? Hiakatra ho any ve aho? Tsy nanaonao foana izy. Na nifidy akory zay toerana hoe zao ary, zao ny mpanjaka de anao an'izao nidinika tamin'i Jehovah izy. Nanontany an' Jehovah izy. Hiakatra ve aho? Hiakatra ho any amin'ny tanànan'ny Joda anankiray va aho? De hoy Jehovah taminy, miakara. De tsy zay tiany no niakarany, fa hoy izy hoe any ninona ary no hiakarako e? Hitantsika am'izany ry havana. Ny toetra n'ity Davida ity, ary tsy mahagaga Andriamanitra, raha niteny hoe mpanjaka araka ny foko. Andengeo jerentsika ny Asan'ny Apôstôly 7:10. Asan'ny Apôstôly 7:10 ka ny andininy 2:20. Paoly nampahatsiarovy ny fanahy masin'Andriamanitra ny zavatra nisy ny am'izany Davida izany. Ny andininy 2:20. Ary rehefa afaka indray zany, de nangataka mpanjaka izy ka de nimen'Andriamanitra azy 40 taona Saoly, zanaky Kisy, lehilahy avy tamin'ny fireneny Benjamina. Ary rehefa nanaisitra ny Saoly izy, de nanandratra ny Davida ao mpanjakany sady nanambara azy hoe izao nahitany Davida zanaky Jese, lehilahy araka ny foko zay hanao ny sitrapoko rehetra. Lehilahy araka ny foko. Izany io Davida io, nanontany an' Jehovah tamin'ny fiainany rehetra izy. Tolotsaina avy amin'i Jehovah no nentiny nandray ny fanjakana. Tsy hoe efa azoko ny fanjakana, efa voaositra Jehovah, zao ny voaositra ka de ataoko ny sitrapoko, zay tiako ataoko no ataoko. Tsy zany ny an'i Davida, tsy zany ny azy. Nanontany an' Jehovah izy. Izy manko de manaiky, fa Jehovah neny nanositra azy ho mpanjaky, noho izany tsy azy ny fahefana, fa lay fahefan'Andriamanitra mbola eo amboniny. Mpanjaka ny mpanjaka Jehovah. Nahafinaritra ry havana dia nisy mpanjaka tatoriana Josafata no anarany. Andengeo jerentsika ao mpanjaka voalohany 2:20 ka ny andininy 5. Izao ny voalaza ao. Mpanjaka voalohany 2:20 ka ny andininy 5. Jerentsika aloha ny andininy 4. Aroiko izy tamin'i Josafata
mba hiaraka amiko iady amin'ny ramota Gileada va ianao, Ahaba io. De hoy Josafata tamin'ny mpanjakan'i Israely, eny, fa tahaky ny tenanao ihany aho, ka ny oloko de olonao, ary ny soavaly de soavalinao. Ary hoy Josafata tamin'ny mpanjakan'i Israely, masina ianao antanio aloha ny tenin'i Jehova. Fiainan'i Davida zany. Rehefa afaky zany, Davida de nanontany an'i Jehova hoe hiakatra ho any amin'ny tanànan'i Joda va aho. De hoy Josafata hoe hiaraka aminao ihany Ahaba, nefa masina ianao antanio aloha ny tenin'i Jehova. Fanontaniana mipetraka ardy izao. Davida mpanjaka aza, mpanjaka voaositra Andriamanitra, nandray ny ositra masina tamin'ny alalan'i Samoela, tsy nandeha araka ny heriny fotsiny fa nanontany an'i Jehova. Te ametraka fanontaniana amintsika rehetra aho, na izy sika na izy. Indrindra amin'izay rehetra nosorana ka nitolorana fahefana, mba manontany an'i Jehova ve ianao? Mba miresaka amin'i Jehova ve ianao? Mba miresaka amin'i Jesosy Tompo ilay mpanjaka ny mpanjaka ve ianao, ka manontany hoe inona ny tianao ataoko Tompo? Mety vera manao an'izao aho? Ahoana ny hevitrao fa hanao an'izao aho? Hiakatra ho ariananina ka ahoana ny hevitrao? Anontanio aloha ny tenin'i Jehova. Raha tianao ny hiaraka amin'Andriamanitra, de manontany ny hevitra io Andriamanitra io ve ianao? Naiza toerana misy ianao, na inona fahefana eo ampelantananao, mpanjaka ny Davida, nefa nidinika tamin'Andriamanitra izy. Zany fahamarihana anankiray tia nampaherezana atsika. Iza ny mpanolotsainanao? Marina fa tsara ny maka hevitra, marina fa ny manam-pahefana maro de manam-panolotsaina conseiller. Fa ianareo mpanolotsaina reny, saina viaiza no atolotrareo ny manam-pahefana zay miantso anareo mpanolotsaina azy. Te hanoro anareo ny mpanolotsaina tsara indrindra aho. De lay voalaza hoe ny anarany atao hoe mahagaga mpanolotsaina, Jesosy Tompo io. Anontanio alohan'ny tenin'Andriamanitra amin'ny zavatra rehetra ataonao, mba hahatonga an'Andriamanitra hitay antsika andeha ho anontaniana ny tenin'i Jehova. Mety ve Tompo, raha mbola manao zao ihany zahay? Ko rehefa lavo ny Tompo zany, tandremo fa tsy miara mandeha aminao ny Tompo raha manohitra ny toroheviny ianao. Fahamarihana faharoa hitatsika eto de zao: nosoran'ny olona ho mpanjaka Davida, fa efa nielo zany fanosorany zany ny fanosorany Jehova azy. Hitatsika amin'ny 14 hoe, ary dia avy ny lehilahy amin'ny Joda ka nanositra ny Davida tao mba ho mpanjaka amin'ny taranaka Joda. Raha mbola velona teo Saoly, dia hojerentsika ngeny Samoela 1:5 ka ny 10:10 sy 11:1, de toizatsika amin'ny 9:12, 2:12 sy 12:12. Samoela 1:5. Izao no voalaza amin'ny 10 sy 11:12. Ary tonga tamin'ny Samoela ny tenin'i Jehova hoe, manenina aho noho ny nanaovako ny Saoly ho mpanjaka, fa niala tamin'ny fanarahana izy ka tsy nanatanteraka ny teniko. Dia tezitra Samoela ka nitaraina tamin'i Jehova mandritra ny alina. Nanenina aho Jehova, tsy nanatanteraka ny teniko i Saoly. Ary noho izany, de nalahelo Samoela. De hoy Jehova amin'ny 9:12, mbola tsy maty Saoly amin'io, mbola velona Saoly, fa nalahelo Samoela, satria izy ihany eneny nanositra ny Saoly ho mpanjaka. De hoy ny 9:12, ary hoy Jehova tamin'ny Samoela, mandra-pahoviana no alelovanao an'i Saoly, nefa zaho efa nanda azy tsy ho mpanjakan'i Israely. Fenodoliolo ny tandrokao ka mandehana, fa iraky ho any amin'ny Jese Betlehemita ianao, fa efa nahita mpanjaka ho ahy aho ao amin'ny zanany. Fa hoy Samoela, ataoko ahoana ny fandeha? Fa raha reny Saoly zany, moa tsy ho vonoiny va aho? Saoly ene mbola mpanjaka eo de za ve irahinao anositra ny Davida ho mpanjaka hafa indray? Ny 2:12 sy 12 no ahitantsika azy. Ary hoy Samoela tamin'i Jese, tapitra eto avao va ny zanakao lahy rehetra? Dia hoy izy, ny faralahy no sisa,
fa miandro ondry izy. Ary hoy Samoela tamin'i Jese, manarahaka azy fa tsy petraka ihinana sika ambara-pahatongan'ny eto, de naniraka izy ka nitondra azy hiditra, ary mena volo izy sady barimaso mitsara tarehy. Ary hoy Jehova, mitsangana ho sory izy, fa io no izy. Ary Samoela nandray nitandroka feno diloilo ka nanositra azy teo amin'ny rahalahiny, ary ny fanahiny Jehova de nilatsaka tamin'ny Davida hatramin'izay andro zay. De nitsangana Samoela ka nakany rama. Mbola eo Saoly, mbola manjaka Saoly, fa saingy efa nilavin'Andriamanitra izy, fa mbola tsy tonga ny fotoana ialany. Zany ny zavatra hitantsika eto. Fa Andriamanitra efa nampanositra ny Davida handimby azy. Zany ny zavatra hitantsika teto. Efa nolaviny Saoly, fa mbola navelany teo amin'ny fanjakana ihany. Eto, rehefa maty Saoly, tsy nasainy nanonga-panjakana mihitsy Davida. Na de efa voaositra azy, tsy mba nanonga-panjakana Davida, ary tsy nataony zany, fa niandry ny fotoanan'Andriamanitra izy. Rehefa maty Saoly, niala Saoly tamin'ny fanjakana zany, dia ny olona indray nanositra ny Davida. Hitantsika eto hoe, avy ny lehilahy tamin'ny Joda ka nanositra ny Davida tao mba ho mpanjaka tamin'ny Israely. Efa voaositra Andriamanitra izy, nefa de nosorany vahoaka indray. Hitantsika am'izany ry havana, fa na de efa voaositra Jehova azy za Davida, de nilainy koa ny naneken'ny olona, na nisoran'ny olona azy ho mpanjaka, nilainy no neken'ny olona zany fanisoran'ny Jehova azy izany. Ary tsy mahagaga ry havana, raha atao ampahabe maso hoe ranona voafidy ranona tahaka an'izao hoe lazana pahabe maso, sao sika mihevitra fa hoe reny tahaka an'izao no nahatonga an'ireny ka tahaka an'itsy tahaka ny roa. Ry havana, ny kristianina de manana izao finoana izao, ny manam-pahefana de fahefana tsy fahefana io, fa fahefana nampindramin'Andriamanitra azy, ary matoa mbola eo amin'ny toerana izy, de mbola manana ny fotoanany Andriamanitra, ary Andriamanitra ihany no manala azy amin'ny toerany, amin'ny fotoanany. Fa tsy anjarantsika raha Davida no alay tahaka, de zao, miandry ny fotoanan'Andriamanitra Davida. Miandry ny fotoanan'Andriamanitra Davida, ary ny fotoanan'Andriamanitra ve matoa lany ny lalàna rehetra misy eto amin'ny firenena. Lany ny eken'Andriamanitra reny, ka rehefa lany reny, de aoka ho amin'ny lalànany, aoka ho amin'ny fotoana voafetra ny lalàna. Tsy anjarany kristianina ry havana, tsy anjarany ny manafohy ny fotoanan'Andriamanitra. Davida hitantsika eto ny fiainany, na de efa voaositra azy izy, raha tsy maty tapitra ny andro ny Saoly, de tsy nandray ny andraikitra mahampanjaka azy izy, ka hiady am'izany. Tsy toetra ny Davida zany. Ny toetra ny olona manana ny fanahin'Andriamanitra de manaiky. Na inona zavatra mitranga eo, mivavaka ho an'ny mpitondra no anjarany. Mitondra mbavaka ny mpitondra ny anjarany ka manao hoe Andriamanitrao. Tsy misy fahefana raha tsy avy aminao, ko mivavaka zahay ireo mpitondra anay taio ty anao Jehova o. Fahamarinana farany de zao, misy ihany ny olona tsy manaiky ny fahefana napetraka Andriamanitra. Misy ihany zany olona zany. Iza no hitantsika eto? I Abnera. Davida efa voaositra ho mpanjaka, fa i Abnera anga nanaiky an'izany izy. Nanangana nisy Boseta zanaky Saoly izy, handimby an'i Saoly. Inona ny antony? Satria ny tradition ny fantany. Hoe zao ny mahazatra ny mpanjaka de ny zanany ihany mandimby azy, ka de zahay tsy manaiky an'i Davida zay tsy manaiky azy zay. Na de efa voaositra azy izy, zahay tsy manaiky azy zay. Fa zahay anangana nisy Boseta, izy ny no atsangana izy satria izy ny zanaky Saoly. Misy ihany tokoa zany ry havana. Ary nampalahelo anefa de zao, zany zavatra nataony zany de nanjary niteraka fahafatesana teo amin'ny olona niaraka taminy. Satria hitantsika eo amin'ny tantara, nakaroamby folo lahy tamin'ny olona nampanjaka nisy Boseta izy, de lasa nanatona ny Joaba zay komandiny miaramila ny Davida, de hoe andao tsika mba hilalao. Kanjo io lalao hevitry ny Abnera io de zao, hanonganana ny Davida ny tetiny. Zany ny tena tao andohany. Fa ny anay izy Boseta ihany ny tena izy, hanonganana ny Davida ny tena tetiny. Zao anefa hitantsika
fa tsy azo edina ny olomba ositry, tsy azo edina. Nanaiky Joaba ndao ary de nampiedina 12 avy amin'ny Abnera, 12 avy amin'ny miaramilan'ny Joaba. Inona ny fantatra? Mafy niady tam'izany andro zany. Resy teo andohan'ny mpanompon'ny Davida Abnera sy ny lehilahy amin'ny Israely. Havako, aza miady amin'ny Jehovah, aza miady am'izay fanotendren'Andriamanitra. Fa sady tsy ahasoanao zany no ahatonga fahafatesana ihany ko ho an'izay olona miaraka aminao. Ny mety de zao, rehefa hitanao fa voaositra izy, ajao am'izay izy, ekeo am'izay izy, fa izany ny mahaso antsika. Ho antsika kristianina indrindra, na iza olombo fidy eo amin'ny tany zay misy anao, na iza olona voatendry eo amin'ny toerana zay misy anao, ome voninahitra ilay Andriamanitra nanaiky hipetrahany am'izany toerana zany. Ajao izy, ome voninahitra izy, eto ambavaka izy. Raha misy moa zavatra tsy mety ataony ka fantatrao, indrindra raha mpanompon'Andriamanitra ianao. Aza misalasala manao tahaka ny Natany nananatra ny Davida eny izy rehefa aveo na de lay Davida voaositra Andriamanitra aza, rehefa hita ny fanaka vadin'olona, nampamono ny vadiny Batseba izy. Tsy nanaiky izany Andriamanitra, ary sahy nyteny azy tampitiava ny mpanompon'Andriamanitra mba ho sahany isika hanambara ny marina. Raha hitanao zao ny tsy mety ataony manam-pahefana, ka fantatrao fa manohitra tenin'Andriamanitra zany, mba teneny moramora ihany izy nefa teneno ampanajana satria olona napetrak'Andriamanitra am'izany fahefana zany izy. Enga ny eriavana, mba ho amin'ny fitiavana no ifandraisantsika rehetra, mba ho voninahitra Andriamanitra ny fahafantaran'ny olombo fidy rehetra fa olombo ositra Jehovah izy, ary de anome voninahitra an'Andriamanitra izy. Ary rehefa feno mpitondra matahotra an'Andriamanitra sy manaiky ny sitrapon'Andriamanitra Madagasikara, de i Madagasikara ny no ho an'ny Kristy ho tanteraka ny zany ivavaka isika. Misaotranao zay Tompo noho ny tantarany Davida, lay mpanjaka tiany midinika taminao. Mivavaka aminao zahay, mba ho tia midinika aminao ny manam-pahefana rehetra eto amin'ny firenenay. Misaotranao koa zahay mpamonjy misaotranao zahay, fa ianao anieny mpanjaka anay ary ianao anieny ho tompony eto amin'ny firenenay. Engany tsisy olona tsy hanaiky ianao lay mpanjaka ny osoran'i Jehovah, engany tsisy olona hanohitra anao ka hiteraka fahafatesana eto amin'ny firenena tahaka nataony Abnera. Fa hanaiky zahay, na ny mpitondra zay napetraka ho mpitondra ny firenenay, na ianao Kristy mpanjaka ny mpanjaka, hanaiky zahay mba tsy hitera-doza ny fandavana ianao. Amin'ny anaranao Jesosy no naovanay izany vavaka izany. Amen.